atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity sombiny mifameno tantara nosoratany Nambo Mivenso. Mpilalao ny tantara Louise Raveloso, Nakisarabe Manatso, Sofaniry. Miaraka tamin'ny Faly Fetraobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bakisarano Arvony. Sombiny mifameno tantara no totosainy manikotra. Anio no andro voalohany. Laingo, ahoana mama? efa matory angandry? Mbola ka. Matory ve aty amaly amin'ny mama? Fa ahoana? Mbola tsy tonga foana ngeky rantsy. Zay indray mama. Efa hita fa efa fahazarana ny ranja amin'ny fodinalina. Tsy hitako izay mampiasa ny sainao amin'izany. Laingo, zanako nge iny e. Kambana aminao. Hainao tsara fa raha misy mahazo ny anankiray aminareo roa vavy dia miatra ny aiko mihitsy. Mody eo foana ray izy e. Mandehana matory fa zany andry azy. Inona reto ny torimaso vanona amin'izao Avy reto akaiko eto e. Eto mama safosafoka dia amin'izay rendrika. Avy? Ao ary. Aleo eto fa toa tsy havita andro rery ihany aretsy. Zaho. Ao, matory amin'izay zany mamako zany tiako indray mamy. Iza? Zay ihany kia. Fa misy inona e? Fa ao aloha e. Iresaka kely amindria. Fa resaka inona e? Ngaky tsy afa miandro mihitsy dia manan-kitaba vao maraina ohatr'izao Andreraka tsy. Ranja, endry tsara fa mbola maika hiasa. Kravy miasa indri vao miresaka amiko nefany. Ka soa indri tsy tratrako eo indraiko. Ka lazao arenona fa za koa mbola maika hiverina tory e. Mba te anontany andria. Taiza marina moa indri no amin'ny firy alina vao mahalala ny varavarana. Sady amin'izay indray dia maimbo-toaka. Fa miofana ho polisy va avokoa nga ho ty laingo ty nitobe efa nadadiana lalina. Valio Ranja fa sahodikodina ny resaka. Sany afata mama mihitsy no tadiavindri. Mba fantatry indri moa hoe ohatry ny ahoana ny fahorian'io ramatoa io amin'ny fitaintainana ny fiandrasana anjanany. Fa iza nefa nilaza taminareo hoe andraso ny fahatongavako. Tsy te handany ora firy amindri Ranja ka. Manahirana be miresaka amindri. Ny azoko ambara angamba dia mba indri akia. Tena marina e. Eto ampisainana ihany ny zavatra atao. Ary tady dy fa ny vehivavy indri. Mbola oreny hitovy amin'ny mamy indrindra andro andry. Raha zanaka tsy tiray aman-dreny no mantsy nitera mba hahita. Fa manozona koa ve indry izany sa ahoana? Raha vaviko ve moa zoniko e. Sy tirako angendry e. Raha maratitra indri mba mangirofiry koa. Tsy tiana andratsy akia. Dia izay no antony itenenako. Tiako sika mba hiara tafita. Vita ny tindry tenenina? Vita angamba fa mazotondry e. Mazoto e. Dia mba hakatony tsara io varavarana io azafady e. Oromana? Ahoana rehetra e? Aive ianao toa ihany e. Eko. Fa aiza ny sakafo masaka e? Toa tsisy ninina ao an-dakozia nefa tolozanareo manasa lamba fotsiny. Nevery fa tsy tao ngendry dia tsy nandro ahy. Fa tsy nahandro ahoana koa raha bebe. Ka za tsy te hihinana mihitsy rehetra. Tena mety ny vavoniko. Ahoana koa ary zany ataonareo izany. Dia inona izany no hoanin'ny sipa raha izany? Mandehana metsena vetivety e. Laoka mora masaka entina. Aiza
Aiza ary ny vola e? Angatsisy ihany. Otry, fanareo koa ve mitapy? Vola inona ny aty? Ary ngatsy nametraka kialalaingo. Ka no iveriko mana ny ry dia avy eo averikiko. Manjary tapaka ny sasalambako. Nefa akanjo ilainlaingo rapitro ny sasany amin'reto. Aiza misy azy dia alaiko e. Ny anareo moa lamba tokony ampanasana dia andrerahana teny eo. Nareo aloha mbola hofatiny ty akaidinareo ty e. Misy fito alina keo ambany vasy ao dia alaivako iny ray alina. Ataovy miaraka amin'ny lokariva. Ok, voara e. Viva 98.8. Allô? Manao na malala. Ahoana letsy? Aiza lavany? Na ty ambovoko. Tena makafoka be ky izany dia ohatra amin'ny malaina nivoaka. Dia tsy asa? Fa ho? Tonga ny azaniko. Ina ny etiko an'lahy? Manam-bola. Yes! 7 alina mihitsy ny gotehako atiko. Ary izy Manenona? Aleo tsy teny e. Sy driky dia revieko daholo e. Ok ary e. Zay fa rehefa feo Dri, fa manino mama? Lainga. Marary aretsy. Nga mama mbola nanao raraha be ihany e. Efa nametraka vola ve ka nampanasa lamba. Nefa jero nge. Efa haiko fenao indray zao nanasandreo mato io akanjonao omaly io miahy eo nefa tsy nisasana akory sady tsy mivadika. Tsy dia izany loatra ky makarary Resaka ranja indray izao. Fa nataon-dranjinina tato indray mamy. Very le vola. Nalainy ranja tao daholo dia lasa izy. Rekako. Iatsena ny voahany teo nefa hatramin'izao tsy miverina. Fa dia oloninina loatra re iny e. Ray alina nasaiko nalainy tao. Vaka tsy nahetsika ny mihitsy fa tsisy vola tsony. Tena mba tsy afaka anaiky an'izao tsony kosa ary mama ka. Aiza ve ka sady efa tsy miasa izy ny tsy mianatra fa velom-potsiny mbola mahita an'izay mangalatra koa. Mivavao azy anaka. Dia ina izany izao natao amin'ny mama? So dia tokony andeha dokotera tsika. Aleo amin'izao ihany akia. Ory kely fotsiny dia izay. Aleo ary aloha andeha tsena sady vidy diloilo e. Avy manaingy kanina manotra mama. Endretsy. Viva Radio nanolotra ho anao teo sombony mifameno. Tantara nosoratany Nambo Mivenso. Novelomny Louise Raveloso. Nakisarabe Manatso Sofaniry. Niaraka tamin'ny Faly Fetraobelona. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bakisarano Arvony. Sombony mifameno. Tantara no totosainy maningotra. Renesinao rahampitsony toy.